Omaly raiky amby folo jona taona efatra amby roapolo sy roa arivo no namoaka ny vokatra vonjomaika ny teo anivon'ny CNI. Arak'izany dia mitazona ny laharana betsaka indrindra ny eo anivon'ny Herimara raha ny isan'ny toerana no jerena. Manana toerana 20 izy ireo hatreto. Ny antoko maleo tena no mitarika aorianan'izy ireo nazo toerana 520. Ny firaisakina manaraka azy toerana 20. Ny fivoy toerana 4 ary ny antoko politika hafa toerana ray miaraka amin'ny kolektifa toerana ray ihany koa. Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy izay nirotsaka tany amin'ny distriktan'ny Faratsiho moa dia tsy lany raha ny vokatra vonjomaika izay navokany CNI no jerena, fa izy moa dia mbola manantena trano ny teny farany avy any amin'ny ACC izay naveriny ombieny fa ny ACC no tompon'ny teny farany. Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy moa dia nanao fanambarana tao amin'ny TV+ Madagasikara talohan'ny fivoahan'ny vokatra vonjomaika izay navoakany CNI ity, fa hafaliana ho an'ny mpanohitra raha toka tsy lany tokoa ny tenany satria afaka manao ny ataony izy ireo. Nambarany mantsy fa raha ny fitondram-panjakana ankehitriny dia tsy manana olona afaka hiaro sy sahy hiaro izany fitondram-panjakana izany ankoatra ny tenany ihany. Tsafenina nge Abraham ary ampanetretena ny tenenana an'izany hoe mahita tombo manokana nge ny mpanohitra raha ohatra ka tsy ao anatin'ilay fanjakana intsony ahy satria tsafenina zany vitsy ange ny olona tena atao hoe manana engagement vonina atao hoe irotsaka hiaro ny fitondram-panjakana. Vitsy ny olona tena hoe mahasa zany milomano mitsoraka miaro ny fitondram-panjakana, miaro ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina manokana natao anaty gouvernement tasange miara-matsikaritsika hoe vitsy na ny ministra miteny fa tsy ilazako hoe ny tena rery amin'ny ankapobeny no exposé eo. Aza moa Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy fa izy dia anisany madio tanteraka raha ny fanaovana politika zay no jerena satria izy mbola tsy nanodikodo mbola panjakana ary tsy nisy afera maloto izay nataony hatramin'izay ka hatramin'izao. Zany Abraham tena hoe mitotona aty amina mifatratra aty amina daholo mifanenjehan'ny mpanohitra satria manino tsy ny bilan koa tsy hoe satria za tsy nanao ninina teo ministera za koa aza mba azo lazaina tsy ampiambambana mpanetretena fa betsaka ny vokatra azoko teo ministera ny serasera sy ny kolotsaina tao anatin'ny fotoana fohy tao ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa tena azoko lazaina hoe nahita vokatra betsaka izahay zany hoe tsy mbola nisy ihany koa tao anatin'ny fotoana rehetra izay hoe ny tantanako raha raha-mpanjakana ka nanenjehana hoe ianao nanao kolikoly na ianao nangala mbola mpanjakana na ianao tao hoe nanodikodim-bola mpanjakana na hoe nanao zavatra tsy nety teo amin'ny fitantanana ny ministera izay nentinao. Zany hoe tsy za manokana na ny action ako angeny mahatonga ny hoe mifatratra aty aminany fanenjehan'ny mpanohitra fa za hoe ity ny tena mahasamiaro ny fitondram-panjakana. Za teo akaiky ny filoha Rajoelina foana na nenjika mivaivay ny mpanohitra reny resaka nationalité reny resaka hoe ny zo-pirenen'ny filohan'ny repoblika reny resaka motion de censure reny nahazo ny prime ministre lehibe ny gouvernement izay fanenjehana rehetra nahazo ny fitondram-panjakana ka everiko fa défendable dia nijoro foana ary zay zavatra zay fantatro fa manahirana ny mpanohitra ary zay ny tena mahatonga azy ireo manenjika mankahala amin'ny fomba mahavaivay mihitsy. Mafiatrano moa ny tifarany fa ny mpanohitra hono dia mikononkonona fanonganam-panjakana amin'izao fotoana izao ka izany indrindra no anisany tena mahafaly azy ireo amin'nisy fahalany an'ny Lalatiana Rakotondrazafy. Dia nahita zany ny mpanohitra Abraham hoe ty fifidianana ny Faratsiho ty no occasion anankiray, occasion volamena, occasion honor anaovana an'ity Lalatiana ity zay daraboka azy ka dia niarana hitsika hoe raha ohatra ka miala Lalatiana zany tsy lany solombavam-bahoaka raha ohatra ka tsy miverina anaty gouvernement tatsony malaladalaka amin'izay ny mpanohitra na eny amin'ny anteminera-pirenena fa tsisy any Lalatiana hanohitra ny paika ratsiny zareo hoe andeha anao zareo nge fa miteny mazava hoe hanonga-panjakany anao coup d'état institutionnel teniny zareo zany dia hoe ataovy zay tsy hatonga ny Lalatiana na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana eny amin'ny anteminera-pirenena zay manazava ny angaretona atao amin'ny Lalatiana amin'izao fotoana izao io Aleo moa zany tsika rehetra izay mijery an'ilay vidéo manamarina hoe tena tsy nisy afiera maloto ny pitrehan'ny Lalatiana tokoa ve, tena tsy nisy izany atao hoe fandikanalana nataon'ny Lalatiana tokoa ve teto amin'ny firenena fa raha nambariny aloha dia madio ny tenany tsy nanao inona mihitsy tsy nangodikodim-bola-panjakana
tsy nandika lalàna fa nalaza fatratra izay rafitra fandaminana izay lalàna teto amin'ny tany sy ny fanjakana zay tsy fantatra fa itsika miarany aina nahita hoe inona ny zavatra tsy nentina taony ahoana ireny resaka fitazomana basy ireny rehefa nisaraka tamin'ny vadiny izy ny vadiny gadraina lazaina fa nitazona basy tsy ara-dalàna kanefa rehefa mbola nivatiny zareo tsy nisy an'izany akory ahoana izany rehetrarehetra izany hoe tsy hinanao kolokolo marina hoe Lalatiana Rakotondrazafy aleotsika vahoaka izay mijery an'ity video ity no hitsara azy satria mahay miala bala foana ny tenany